Alleluia. Dia kafalinandray ava malala no iarabana tsika tsirairay avy any amin'ny tokantrano maro samihafa izay misy antsika any ary manonona ny fahasoavan'Andriamanitra indray ho amin'ny isam-batan'olona ho amin'ny isa-tokantrano ihany koa amin'izao takariva izao eto am-pendohana dia tehisotran'Andriamanitra lehibe ny amin'izao tombonandro mbola omen'Andriamanitra zay ahafahana manompo azy zao ary misaotra ihany koa ny mpanompony izay manome setra mandrakariva ahafahana mivelatra ao anatin'izao fanompona an'Andriamanitra izao eto moa izay mirahalay dia
de tananao sahady androany a mba tena hifantoka ianao am'izao takariva zao a hifantoka amin'Andriamanitra tena hitodika tanteraka amin'Andriamanitra ihany koa ny namako atao kaiky moa de Rala Romeo a zay iaraka ivavaka indray eto androany a iaraka ihany ty fanentana amitsika tsy raha iavy indray a am'ty takariva ty a ary andao tena iresaka amin'Andriamanitra sika androany a andao hitodika amin'Andriamanitra sika androany a andao tena hibantina ihany koa n'Andriamanitra sika am'izao fotoana zao satria zany ihany koa ny ilain'Andriamanitra amitsika zay no endrasa n'Andriamanitra amitsika tsy raha iavy ihany koa de ny fitodihantsika aminy a ny firesahantsika aminy ny fitedavasika sy ny fikatsahantsika n'Andriamanitra mandrakariva satria Andriamanitra de fa nanambara mandrakariva manao hoe sy tsara raha tsy mivavaka mandrakariva ozy izy ianareo akatsireraka ary zany indrindra ny andao hanoloratsika ny fiainatsika rehetra anatrehan'Andriamanitra de raha tsika n'Andriamanitra ary akalazatsika azy indray am'izao vanim-potoana am'izao fotoana takariva zao isoratra n'Andriamanitra isika androany ary aloha zany nefa andao tsika ijery ten'Andriamanitra anankiray atao amin'ny boky Salama 4:100 ary amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa zay manambara toy izao teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe izaho tian'i Jehova satria efa nandreny feo ny fifonako izy satria efa nanongirana ny sofiny tamiko izy dia hiantso aho raha mbola velona koa. Alleluia! Izany tenin'Andriamanitra androany ianao hoe men'Andriamanitra fofinaina ianao androany andao hidiran'Andriamanitra andao hiantso an'Andriamanitra iantso aho izy tenin'Andriamanitra raha mbola velonaina koa isika men'Andriamanitra tombonandro fahavelomana am'izao fotoan'izao andao hoentsika hiantsona an'Andriamanitra zany andao hoentsika hidelana an'Andriamanitra ny fiarovana tsika ny fitantana n'Andriamanitra tsika hatramin'izay ka hatramin'izao andao hisoratsika n'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany ary matoa izao tianao androany tafaolona amin'ny alalany ty fandaharany ty de tsarovy fa Andriamanitra no manome tombosoa Andriamanitra no mitantana Andriamanitra no miaro atsika mbola tsy maty isika Andriamanitra no mitantana atsika tsy tratra ny aksidana ny loza maro samihafa zay mety mitranga tena amin'ny lalana rehetra tena de narovana tamin'izany rehetrarehetra zany tsika am'izao fotoana zao men'Andriamanitra fahasalamana ianao androany matoa ianao afaka mandaraka zao fandarana zao de tian'Andriamanitra isotra azy amin'ny alalan'ny vavanao tian'Andriamanitra idera azy amin'ny alalan'ny fahasoavana zay narotsaka Andriamanitra indray tamin'ny fiainatsika ray manontolo andao tsika hivavaka ary am'izao fotoana zao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy makalaza sy mideranao indray ary manome voninahitra ny anaranao falehibe indrindra ianao Andriamanitra magaga ianao tompo ary Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ihany koa misaotra ny amin'ny fahasoavana zay narotsaka ao ary misaotra ny amin'ny fitiavana zay nomenao anay tsirairay avy isoranao ianao Andriamanitra tamin'ny fiarovana lehibe zay nataona taminay tsirairay avy tamin'ny fitantananao anay tamin'ny fahasalamana zay nomenao Andriamanitra satria mety maro tao anatin'ny ny aretim-be kanefa efa nomena fahasalamana izy am'izao fotoana zao betaka ihany koa Andriamanitra narovanao ihany koa tao anatin'ny loza tao anatin'ny aksida maro samihafa ary mahatonga tafahoana eto androany de ny fitiavana avy aminao sy ny fiarovana sy ny fitantananao nay tsirairay avy ka zany indrindra misaorana ianao zany indrindra no akalazanay ny anaranao Andriamanitra ankehitriny de magataka ny fanatrehanao indray zany fanamasinao ka hiditra atao anatinay indray ianao aoka handaka atao anatinay tsirairay avy indray ianao vangio ny sabatan'olona androany ka sy mitokantrano tsirairay avy de manaraka an'izao fandaran'izao aoka hifanatrehanao magaga any amin'ny tokantrano maro samihafa any mba hitangana ny marary mba hositrany any karazana aretina rehetra mba hidoro ny malemy rehetra ihany ko na malemy amin'ny ara-pinoany zany na ina karazana fanemenana tsirairay avy aoka hampidoro hampifangana ny ireny ianao am'izao fotoan'izao tompo malalo ary indraindray mifona sy mibebaka eto anatrehanao ihany ko ny amin'ireo kalaza-poatana vitanay ny amin'ireo falatsiana zay nandrafitra ny fiainanay rehetra na inona fahadisoana zay nanananay tompoka ifonao ay zany androany ireo tenitretra zay navoaka ny vavanay ka tsy araka ny sitraponao de ifonao ay zany rehetrarehetra ny Jehovah Andriamanitra mamindrafo aminay indray ianao mamena ny fahadisoanay rehetra aoka leranao hanadio anay indray aoka leranao hanasa anay indray divo ny fonay ny sainay ny vatana ray manontolo Jehovah Andriamanitra mba ho adio
ovotsy makatsakaka zay tompo malalo makasitraka anao zay anao asany devoly rehetra reo asany fahavalo raha vala tokotena amin'ny anaran'i Jesosy fanahiky fatoana rehetra miompy amin'ny anaran'i Jesosy tsy mahazo mandaitra amin'izao fotoana zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manabarana ny famirosaka ny fanafana midina ny fanasitranana misy fanafana mirosaka amin'ny savatan'olona amin'izao fotoana zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ampanazareta makasitraka anao anaio misaotra betsaka anao tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Kuinja ni mumba rehetra ny fiainako eo ampelantananao anao koa doria sumino na tua halaman tu lua nantuni belumaku sinyatunilaku Tahiana. Naiza leana nauntsiki natuma hatukiana kiaina amin'ny lalana reteny fikasana doria Sinyang tunira
Alleluia. Isaonasika ny tompolehibe zay raha nandalo telo zay andao tena hitodika tanteraka amin'Andriamanitra tokoa sika satria amin'izao vanim-potoana mamaivay sy vanim-potoa sarotra zao dia ny fitodiana amin'Andriamanitra no tena zava-dehibe indrindra ary ao amin'Andriamanitra no misy ny lakile ny zavatra rehetra hiditra tsika amin'ny atom-bavaka amin'izao fotoana zao hivavaka tsika androany ho an'ireo olona rehetra zay mety tena mandalo ady mety ao anatiny olana saribahana ihany koa mba tena hibata fandresenany ny tsirairay aby zay mety mandalo ady amin'izao fotoana zao ary zay rehetra ihany koa ao anatiny olana ne mba tena hivoaka ao anatin'izany olana zany mba mitafavoaka ao anatin'izany olana zany ry ava-malala tsarovy fa ny ady dia tsy mila antsirana fa mila atrehana ny ady ary ny olana dia tsy mila alavirina ihany koa fa mila atrehana ny olana mila atrehana ny ady mety mandalo amin'ny fiainantsika tsirairay avy raha te handresy ianao dia mila manatsika ny adinao raha te ahery ihany koa ianao dia mila manatsika ihany koa ny olana izay mitranga eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy aza mivily ny olana zay mety hitranga ianao fa aoka ianao hiatrika ny olana io mba tsy tonga anao ahita vaolana foana manana ny karazana olana mety hitranga mba tonga anao andresy ihany koa manana ny karazana ady rehetra mety hitranga ateo ny ady fa aza andosirana ny ady satria olona rehefa natokan'Andriamanitra ho mpandresy ianao rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao dia tsy maintsy mandresy manolona ny ady rehefa miaraka amin'ny tompo ianao dia tsy maintsy mamoaka anao ho mpandresy foan'Andriamanitra manolona ny zava-sarotra maro samihafa izay lalovantsika tsirairay aby ary mialohan'ny ady hidirantsika ao anatin'ny zavavaka zany dia ataontsika izay ten'Andriamanitra ohatry izy ten'Andriamanitra atao boky salamo faraka amin'ny telopolo ary eo amin'ny andiny fa efatra amby roapolo ohatry izy ten'Andriamanitra hoe maherezy ary aoka hatanjaka ny fonareo dia ianareo rehetra izay manantena any Jehova maherezy ary aoka hatanjaka ny fonareo izy dia ianareo rehetra izay manantena any Jehova ary mba te hanantena an'Andriamanitra ve ianao io te handresy ve ianao ao anatin'io atrehatrehanao io aoka hatrehanao io ady io fa aoka hiankina amin'ny Jehova ianao aza miady reny nefa manona an'izay zava-tratra mandalo amin'ny fiainanao fa kino amin'Andriamanitra zany mba hahafahan'Andriamanitra mitratrehatra hahafahan'Andriamanitra mijoro mitangana manolona ny ady atrehanao ahatonga anao mpandresy ahatonga anao tafavoaka ao anatin'ny ady ahatonga anao tsy horesy manona ny karazana olana maro samihafa izay mitranga eo amin'ny fiainanao aoka tena hatoky an'Andriamanitra ianao aoka tena hatoky ao anatrehan'Andriamanitra ny zavatra rehetra mombanao aoka tena hiankina tanteraka amin'Andriamanitra ianao raha te ahery raha te handresy raha te ho tafavoaka ao anatin'ny karazana zava-sarotra maro samihafa izay mitranga eto amin'ity zao fiainana zao ty satria tarovy ava-malala fa tsy maintsy misy ny ady tsy maintsy mitranga ny olana ary amin'izao valim-potoana zao ny zavatra rehetra dia mety hiteraka olana avokoa ny zavatra rehetra fa manana tombony ianao miaraka amin'Andriamanitra manana tombony ianao miaraka amin'ny Jesosy fa Andriamanitra dia vonina hampandresy anao amin'ny alalan'izany ady zany Andriamanitra dia vonina hanakana anao anatin'ny karazana olana maro samihafa vonina hitondra anao ary hamoaka anao ao anatin'ny fandresen'Andriamanitra hangataka ny lalàna meotsika amin'izao fotoana zao hivavaka mahibata fandresena izay rehetra mandalo ady mba ho tafavoaka ao anatin'ny olana izay rehetra mety mandalo an'izany olana zany mba tsy hitoetra ao anatin'izany olana zany fa tena hiankina amin'Andriamanitra tanteraka mba handresy amin'ny zavatra rehetra zay mety atrehana mangataka anao lalahy amen anao avy hatrany sehatra azy hiaraka hivavaka tsika manasanao an-tsany mba hifantoka tsara tanteraka ianao anatin'izao fotoana zao ary manasanao mba hiaraka hivavaka amiko ianao ao anatin'izany tombavaka zany hoe hivavaka ho an'ny olona tsirairay avy zay mandalo olana mandalo sedra mandalo ady dia hoentitsika mambavaka eo anatrehany tompo zany ka manasanao ary anondrika anylohanao dia hivavaka ianao ataovy amin'ny foloman'ny tompo mihitsy mivavaka zay ho ataonao apetra ao amin'Andriamanitra mihitsy fa Andriamanitra dia vonina izy miady ho antsika tsirairay avy dia asandato ary mivavaka ianao
ry Andriamanitra tokony masiny indrindra dia misaotra sy midera mankalaza ny anaranomasina zay dia raha inesakalaza ny anaranomasina tompo ny amin'izao fotoana izao mankasitraka anao indrindra zay tompo fa tsara taminay tsirairay avy ny saolana ianao ny amin'ny tombonandro sy fotoana fofinaina zay mbola omenao anay tsirairay avy ndray tompo ka ratsaty zao ora sy fotoana zao ndray zay tsirairay avy tompo mankasitraka anao zay ny amin'izao fandarana mahafinaritra zay ataonay tsirairay avy zao tompo eto zay dia mivavaka manokana ho an'ny tsirairay avy zay mandalo olana mandalo ady mandalo sedra maro isan-karazany tompo amin'ny fiainana eto amin'izao tontolo misy anay zao tompo ianao malala tompo ianao mahafantatra ny tsirairay avy ianao malala tompo ny antony zay mahatonga zany ady amin'ny tsirairay avy zany satria efa meratsy zao fiainana zao tompo ka ao anatin'izao fotoana zao dia mivavaka manokana zay ho an'ny tsirairay avy apetraka ifeny eo anatrianao tompo fiainan'ny tsirairay avy mba ianao tompo hiditsatsehatra ianao amin'ny fiainan'ny tsirairay avy amin'ny momba ny tsirairay avy dia angatany mba tena hiditsatsehatra araka ny teninao tompo anao hoe Jehova iady ho anareo fa nareo mandiny dia akehitriny zay tompo dia angatany zany teninao zany mba ho tanteraka amin'ny tsirairay avy mba hiasa amin'ny tsirairay avy mba ho velona amin'ny tsirairay avy zany teninao zany tompo mba ho tena ho tafalatsaka ao anatin'ny fosiny tsirairay avy zany teninao zany tompo mba tena hampahery ny tsirairay avy ary mba tena ahafahan'ny tsirairay avy mandresy ny ady ahafahan'ny tsirairay avy tafavoaka ao anatin'izao ady zay lalovana ao anatin'izay sedra zay lalovana tompo dia angatanay ianao mba tena miteninao hitoetra sy ho velona ao anatin'ny tsirairay avy tompo ka mba ho tena ivany olana ivany problemy ivany zay zavatra rehetrarehetra mandalo amin'ny tsirairay avy ninninona tompo karazana nentin'ny fahavalo nentin'ny asa nentin'ny devoly nentin'ny fanaratsy dia didina izy tapahana amin'ny anara-mahery Jesosy zany a miala amin'ny anara-mahery Jesosy a tsy anapahefana tsy ambiny tsy tafatoetra amin'ny tsirairay avy tso zany tompo fa oka tompo le fanafana va aminao famonjena va aminao a ary ny fahombiazana va aminao dia ho tanteraka amin'ny tsirairay avy amin'ny fiainan'ny tsirairay amin'ny lafiny rehetra tompo dia mba ho tena ho tanteranao amin'ny tsirairay avy zany tompo satria ianao miasa raha zany miasa ozy ianao izy anao sakana koa misaotra anao zany zay a dia raha inesakalazainy ny anaranao masina tompo satria fantatray fa meo zava-magaga ho an'ny tsirairay avy ianao anisy fanafana anisy famonjena anisy fahagagana tsy takatsy ny sainy zanak'olombelo ianao a satria fantatsay fa kaiky zay rehetrarehetra tisy manaja manompo sy manome voninahitra ny anaranao masina ianao dia misaotra tompo dia raha inesakalazainy ny anaranao masina voninahitra dia atolo-tsevanao reheryandry amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy tompo nanaovanay sy agatanay zany vavaka zany saotra tompo alleloia amen. Alleluia, makasitraka ny rahanao lala Romeo mitariky anay tao anatin'izay vavaka zay aoka tena aheretrany ianao miaraka amin'Andriamanitra rehefa miaraka amin'ny tompo tsy maintsy mandresy mandrakariva rehefa miaraka amin'Andriamanitra anao sika ihelohira anankiray zay mitondra ny lohateny hoe mahereza lala aoka tena hifantoka hatrany izao tenao amin'izao fotoana izao. Gugu mituma Mizina mwadinau Lau metimita tau Tena na mapa muifu Oh yeah Ia tirera lauralai Timisi tunya tirana Reuzena tenaina toma veri saina Utikyaraba buku Kairi zaralai ramafinya ginawo Mairi zaralai intupu banawo Ni baba chane chani Fayu andalo
fa tsy maintsivo ka ompandresy anao mahery zaralahy fa azakidy zany mahery zaralahy rambola eto tany andriamanitra mahita izay matsaratsika tsy adirery anao na miaraka aminy rahalahy tsarofa tsy manak'izay ny raha mason'izay zohy paorina ary raha mbola izy koa ny farany dia tsy ho foana velively ny fanantenantsika e maherezy anao ralahy nino an'andriamanitra anao tsy nateraky zaly ny fahasambarana netsilany fitsaranady ao aminy maherezy ralahy na mafinadinao mahery zaralahy mitompomanao mivavatranetrany fa io andalo ihany fa tsy maintsivo ka ompandresy anao mahery zaralahy fa azakidy zany mahery zaralahy rambola eto tany andriamanitra mahita izay matsaratsika tsy adirery anao na miaraka aminy mahery zaralahy raha mafiniadinao mahery zaralahy ny tompombanao mivavatranetrany fa io andalo ihany fa tsy maintsivo ka ompandresy anao mahery zaralahy fa azakidy zany mahery zaralahy rambola eto tany andriamanitra mahita izay matsaratsika tsy adirery anao tsy adirery anao tsy adirery anao na miaraka aminy hoy ny tompo jehova ny miady anareo fa ianareo kosa anginy tsy adirery anao tsy adirery anao tsy adirery anao na miaraka aminy Alleluia dia tonga amin'ny fotoana izay fampizarana teny fohisika amin'izao fotoana izao ary miloha zany rehetrarehetra zany efa anaosika ivavaka fohy mba tena hiraiky tao anatin'ny fosika ny tenin'Andriamanitra izay hambara eto androany mba tena ho tonga mpakatoa tenin'Andriamanitra asika fa mba tsy handalo fosiny ao anatsika zany satria ny teny matoa alefan'Andriamanitra dia tena hanitian'Andriamanitra nisy zavatra iova amin'ny fiainatsika amin'ny alalan'ny teniny satria ny teny dia manova zavatra ny tenin'Andriamanitra ka ndaotsika ary ivavaka fohy milohan'ny indrenesasika ny tenin'Andriamanitra atao ivavaka ary makasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy manome voninahitra mideranao indray amin'izao fotoana izao ary makalaza ny anaranao ankehitriny tompo malala dia manasanao zay aloha lalana anay indray ary apetraka ampelantananao ny teny izay hambara eto indray tompo aoka tena isy ositra avy aminao ny teny aoka tena isy hery avy aminao ny teny mba iraikitra tanteraka ato anatin'ny fona Israely avy mba iraikitra tahaka ny avaty fisaka ny teny tompo ka ho tonga fiainana vaovao anay indray makasitraka anao zay ry amin'ny anaran'i Jesosy alleluia amen ny tenin'Andriamanitra
izay jerevantsika dia ho hitatsika ato anatin'ny boky Isaia toko faha-enimpolo ary amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo izay mivaky toy izao teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao ary voninahitry Jehova efa miposaka aminao fa iry miaizina manarona ny tany ary naisipito manarona ny firenena fa aminao kosa ny mpitrahany Jehova ary aminao no sinoany voninahiny ary firenena manatona ny fahazavanao ary mpanjaka makeo amin'ny famira-pirata ny fiposahanao. Alleluia. Zany ny tenin'Andriamanitra izay alefany amintsika indray amin'ny tendroany ity. Mety efa matetika henao ngamba ty tenin'Andriamanitra tia fa nefa matoa men'Andriamanitra ny teny matoa mbola renesitsika indray ty teny tia dia mbola te hanamafy indray Andriamanitra ny fa nataterahantsika ny sitrapony mbola misy zavatra ihany ko tian'Andriamanitra hatsangana ao anatsika tirairay aby misy zavatra tian'Andriamanitra ihany ko mbola ho hazavaina tian'Andriamanitra ho hazavaitsika eo amin'ny fiainantsika dia nina zany tsy nina fa ny sitrapon'Andriamanitra izany ity volany